Zay ny amin'ny vovoy fa tetika asa iray lehibe ny fametrahana ny réseau large bande sans fil eto Madagasikara izay ahafahan'ireo any ambanivohitra mahazo internet sy ny toerana lavitra indrindra. Tafiditra ao anatin'ny fanetsihana ny famatsiam-bola ilaina amin'izany fiavihanianan'ireo tompon'andraiky ny fifondronana iraisam-pirenena ny fifandraisan-davitra na ny Union internationale de télécommunication eto amintsika. Io jerentsika indrindra ny andindiny makasika izay vaovao izay. Nanomboka ny fa 4 oktobra lasa teo no nivahiny teto amintsika ny taleparitry ny fifondronana iraisam-pirenen'ny fifandraisan-davitra na ny Union internationale de télécommunication sy ny solotena ho an'ny Afrika Afovoany sy Madagasikara. Ny tanjon'izy ireo dia ny anetsika ireo famatsiam-bola ho an'ny tetikasa fametrahana ny réseau large bande sans fil izay ahafahan'ny ambanivohitra mahazo connexion internet. Ny antondian'izy ireo arak'izany dia nihaona amin'ny ministera maromaro izay andray anjara mivantana amin'ny tetikasa io eo ambany fitarihan'ny ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampivoarana ara numerika. L'UIT zany hitondra financement fa naizany zany ary zareo ihany koa zany amin'ny antondiany ity io dia mifanatona amin'ny PNUD, UNESCO, ny OMS. Reo ihany koa zany zay mbola mety hitondra financement ihany koa. Raha am'izao ora resantsika zao zany mbola tsy afaka hiteny mazava hoe ohatrina ry satria ny fivoriana oliany manaraka zao dia iona amin'ireo institution reo dia ahafahana mijery ihany koa ina ny part contributive andrareo. Isy ny fiarahana mijery ny toerana miaraka amin'ireo ministera samihafa. Miaraka amin'ireo ministera io zany zay hijery toerana zay afana mametraka ny projet io. Ny tena foton'ny projet io zany dia mba afana manome accès internet gratuit etỳ am-piadohana ho an'ny local rehetrarehetra zany ho an'ny militaire, polisy, ny CSB, ny secours ihany koa, CFG, lycée na école professionnelle dia mba ahafahan'izy ireo voalohany io zany velatra faharoa manaraka amin'izay fandray amin'ny aty amin'ny FOIB. Ho an'ny ministeran'ny fanabeazana sy ny ministeran'ny asa sy ny fampiofanana arak'asa dia mifanojo amin'ny famolavolanan'ny drafitra ny fanabeazana na ny plan sectoriel de l'éducation izany tetikasa izany.